Langurungai isi matere ufo ingetiana safi farane rotu la hisefundinga umi ingetiana manandira govamidiri la hisefundinga Voafaly tafaraka amintsika iaby rolahy mpagnaraka ny télévision malagasy zahay eto agnatin'ny fandahara LILIN-DRAZA. LILIN-DRAZA zay midika hoe fomban-draza izay agnandesa amintsika ny fomba sy ny kolontsaina na ny foko kiraidraiky misy eto Madagasikara. Iova endriky ny fandaharantsika satria tsy manahaka ny fataonay hoe manao fagnadiadia agnatina fomba na foko raiky fa agnatin'izao confinement zao antsika zany agnatin'ny fiboana dia tsy afaky miboaky Antananarivo ny tompon'andraikitry ny LILIN-DRAZA fa na manasa zany zahay mangalaky thème na lohahevitsy raiky de zay olo manandrify an'igny ro asainay hivahiny agnatin'ny fandahara eto. Eto zany de nisy lohahevitsy nisafidinay hoe ny fanabeaza sy ny fomban-drazana na ny fanabeazana sy ny fomban-drazana na ny hoe LILIN-DRAZA sy ny fagnabeaza. Izay ro lohahevitsy nalainay androany ka nagnasanay olo zay mifandraiky amizay. De tsy zary hivahiny eto androany fa ny panabea ny tale filota le général ny Groupe Petit Nid Ramatoa Ramafalsosa Hoby Mampionina. Izy zany no solotena ny panabe de ny solotena ara-drazana koa satria ampitahay na raha mitaha amin'ny fomban-drazana izay kolotsaina zay de ao koa ny princesse na ny andriambavy Ralaitsy Zafy Angelina Andrinamila Vahoaka avy ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Izy roa mirava avy mianaka no vahiny fandahara LILIN-DRAZA androany agnatin'izay lohahevitsy hoe ny fagnabeaza sy ny LILIN-DRAZA na hoe fomban-drazana izay andao ary arahantsika avy hatrany ny resadresaky sy tafatafa hifanaova amindrozy. Iarahaba ireto vahiny tonga soa atao anatin'ny fandaharana LILIN-DRAZA isika ny PDG ny Groupe Petit Nid Hoby Mampionina Ramafalsoa tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Ny princesse ny Vakinakaratra koa Ramatoa Angelina Ralaitsy Zafy Andrinamila Vahoaka tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Ny fandaharana LILIN-DRAZA araka nefa nambarako teo manomboka izao mandritra ty confinement ty moa zany dia hanasa vahiny zahay iresaka mahakasikasika manodidina izay fomban-drazana na kolotsaina izay. Ny androany dia ny lohahevitra zay hovoizina eto zany dia nampitondraina ny lohahevitra hoe ny fomban-drazana sy ny fanabeazana. Mazava ho azy moa zany fa ny PDG ny Petit Nid dia eo amin'izay lafiny fanabeazana zay satria manabe tantana sekoly de tafiditra ao anatin'ilay lohahevitra. Ny ato koa mpitarika ara-drazana avy any amin'ny faritra Vakinakaratra dia ataoko fa mifameno tsara ao anatin'izay lohahevitra izay. Ka dia iresadresaka eto zany zahay mahakasika an'izay fa samy aneo hevitra isika zany amin'izao fanombohana zao eto am-piandohana hoe ohatrany ahoana ny fahitantsika ny fipetraka izay hoe fomban-drazana malagasy izay hatreto. Mbola manana ny toerany ve, manana ny lanjany ve ho anareo roa manokana de samy amaly tsirairay nareo. Voalohany indrindra dia faly ny miarahaba ny mpijery any tokantrano no tsirairay avy. Faharoa manarakaraka izany dia miarahaba any mpikarakara ny fandaharana ary ny fampiarahaba itsika telo miravavy izay iadevitra sy resaka ary tafeto androany. Raha idirana amin'ny fomba manokana ny fomban-drazana dia zao tontolo zao ny firenena rehetra dia samy manana ny razana ary samy manana ny fomba iainany ao anatin'izay fomban-drazana zay. Raha ny tena marina dia ny fomban-drazana dia zavatra tsy ampy fotsiny hoe ny ainan'ny olona taloha hoe ny razana efa lasa korazana zany fa mifangaro daholo ny culture isan-karazany zay mamaritra ny maha olona. Ka itsika malagasy zany dia manana ny fomban-drazantsika ary manana ny culture zay mamaritra atsika ao anatin'izay fomban-drazana zay. Na itsika eto Madagasikara dia samy manana azy.
matetika tsy mitovy ny fomban-draza na ny tuliara de tsy mitovy amin'ny any Betsileo mety isy fandraisana na ifandrogitany kely fa misy samy manana ny azy tsy mitovy isaky ny faritra ny eto Antananarivo de tsy mitovy ihany koa amin'ny any amin'ny faritra hafa kanefa zay tsy midikinina samy malagasy tsika ary samy mivoy am'izay fomban-draza indray amin'ny ankapobeny alohan'ny idiratsika lafidavitra. Ya, faly miarabanao Madame Niltine, faly miarabanao Ramatoa Généraly ary faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ary ho ataontsika vokiana tsy miainga aloha ianareo ray aman-dreny ara-drazana mpanjaka sy mpanabe rehetra eran'ny Madagasikara izay mivoy ny fahalalana eto amin'ny tany sy ny firenena. Isika moa araky ny zava-misy eto amin'ny firenena hatramin'ny andro fahagola de efa tonga teto amintsika ny atao hoe fanatotoloana ary ny olona voalohany anisany hoe nanohitra an'izany atao hoe fanatotoloana zany tsy maintsy mitodika kely tsika amin'ny ara-tantara dia ny mpanjaka Ranavalona voalohany satria rehefa tonga teto Madagasikara ny mpitondra fivavahana na ireo missionnaire dia noheveriny ary noeritreretiny fa handrebireby ny vahoaka sy ny rafitra efa nisy teto Madagasikara izany fahatongavan'ny vahiny teto amintsika zany ary zay no antony nisin'ireo fanenjehana ny mpivavaka teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany sy nisiny hoe fanipazana ny mpivavaka tena mpahamarinana tena manjaka miadana tamin'izany fotoana zany noheverina mantsy tamin'izany fotoana zany fa hanimba ny kolotsaintsika ny fahatongavan'ireo vahiny eto amintsika ary misy lafiny samihafa moa zany ny fandrosoana misy lafiny samihafa ny fomba hamaritana ny fandrosoana eto manerana an'izao tontolo zao fa raha ho anay ray aman-dreny ara-drazana manokana eto Madagasikara dia ny fahatongavan'ny rivotra samihafa tonga eto amin'ny tany sy ny firenena izay misy fiantraikany mivantana amintsika rehetra na nataontsika hoe ny ray aman-dreny ara-drazana ho hitantsika eo manaraka ny fivoarana zany hoe fanaovana ny kolotsaina eto Madagasikara sy ny fanitsiana indraindray ny kolotsaina malagasy izay efa nataon'ireo ampanjaka de misy moa ny ampanjaka songatsika manokana eto fa ao anatin'ny ady hevitra no ahitantsika an'izany fivoarana hoentin'ny ray aman-dreny ara-drazana eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Ho anay manokana eto amin'ny televisionna malagasy manana an'ity fandaharana LILIN-DRAZA ity dia mahatsapa fa ilaina ny fampahafantarana sy ny fanomezana izay fomban-drazana samy hafa araka ny lazain'ny PDG teo zay hoe samy manana ny maha izy azy fa samy manana mampiavaka azy de ao anatin'ity LILIN-DRAZA ity zany no ampahafantarana izay. Etontsika zany androany tsy hijery fomban-drazana anankiray avy amina foko iray fa araka n'ilay lohahevitra zay nolazaiko teo mijery ankapobeantsika hoe ahoana ny fipetraka izay fomban-drazana zany amin'izao fotoana iainantsika zao ato anatin'ny fanatotoloana tsika araka ny tenen'ny princesse teo ato anatin'izao fanatotoloana iainantsika zao mbola mipetraka ve ny hasiny reny kolotsaina fomban-drazana atsika ireny indrindra ho an'ny tanora de eo indrindratsika raha toka mandroso firenena ankiray raha toka miodina firenena ankiray ary nisan'ny firenena mandroso indrindra ny Chine amin'izao fotoana zao zay tena manaja mifehy ary manaraka ny fomban-drazana tsy azon'olona osomosonina izy amin'io ohatran'izay ihany koa ny firenena rehetra jereo zao na tsika rene mbola azo atao hoe manaraka ny zareo Europeanina na eo amin'ny fomba fitafy na eo amin'ny fomba fihetsika manontolo de manaraka ny zareo Europeanina ary toa ohatra menatra ary tsika ny ankamaroantsika ohatra menatra ary raha ohatra ka hoe miaina ma fomban-drazantsika hoe amin'izao fotoana zao moa ve tsika de ndeha hisalaka de tsy manao an'izay misy zany ny fomban-drazana azo mbola toizana misy zany ny fomban-drazana tsy hoe ny foanana fa apetraka ho tantara miankina
amin'ny zava-misy eto amin'ny zao tontolo zao. Andeha ige resika ohatra fotsiny misy fomban-drazana tsy any Betsileo rery, tsy any amin'ny foko hafa na ety sy roa sy aty. Ohatra zao fomban-drazana anankiray hoe amindrehetra zany amin'ny akapobeany hoe mbola misy vilia anankiray a de miara-mihinanao a atao ny laoka de miara-mihinanao. Raha am'izao fotoana zao misy coronavirus zao no anao an'izay tsika de mazava azy inona nisy eo, tsy tohizako nisy eo, samy mahafantatra ny tokantrano tsirairay avy. Eo zany ny ahitako hoe mbola itenenako hoe eo amin'ny fomban-drazana tena tsy maintsy apetraka ao raha te handrosy ianao eo amin'ny firenena anankiray zay fomban-drazana zay tokony ho ataon'ny olona. Fa kosa misy ny fomban-drazana na ny culture mahazatra zay tokony efa tsy atao amin'ny fotoana tokony tsy anaovana azy. Ameko ohatra anankiray faharoa, ohatra hoe ny mamadika manao fety be zany ianao mamadika de ny olona mifanosokosoneo raha am'izao toe-java-misy zao de mazava ho azy a fa inona ny tokony isy eo. Tsika tsirairay ny tokantrano zay ateo a mahafantatra hoe inona tokoa ny zavatra mety isy eo. Eo zany ny amaritako hoe ny fomban-drazana maha olona tsirairay amin'ny firenena tsirairay de manamaha izy azy ary tokony hijoroany indrindra ny culture isan-karazany zay mbola ho tenenitsika rehefa avy eo. Fa kosa nefa misy amin'ny ampahany reny zavatra reny a miankina amin'ny toe-java-misy a eto amin'ny firenena tsirairay avy. Zao tontolo zao nge zao manaiky fa misy ny aretina coronavirus, inona mitondra ny aretina coronavirus de tsika koa mahay azy satria publicité be ao amin'ny anatra be deabe manko ao amin'ny TVM ao geste barrière ny tanina ny kasibosy tsy toizako tsony fa efa samy mahay an'izay tsika rehetra. Mbola hidirantsika lalina zay efa voalazanao teo zay raha mato PDG a ny amin'ny hoe ahoana ny amindreny fomban-drazana ataoko hoe manohitonina ny zoma olona tsy haiko zay tena ilazana azy fa mbola hijerentsika lalina rehefa avy eo fa aleo ny hevitra mahakasika zay koa princesse Angelina. Ya miombon-kevitra tanteraka amin'ny ramatoa tale général mikasika ny hoe amin'izao vaninandro isin'ny arety mandoza eto amin'ny tany sy ny firenena izao dia tokony ahato aloha ny fomban-drazana sasatsasany ary marina de marina tokoa ny voalazany teo hoe raha hiara isalahy hiara isakafo na hiaraka hanao famadihana amin'izao vanim-potoana zao isika rehetra de mety isy tsy hoe mety fa tena isy izay fifondrano ny aretina izay de irina zany ho aretina mandalo izy ty fa tsy ho atao endrika anafoanana ny fomban-drazana. De araka ny voalazako teo hoe ho anay raha aman-dreny ara-drazana dia ahato mazava ho azy manaiky zay fa tokony ato ny fanaovana ny fombafomba zay mitarika vahoaka ny vahoaka ifampitakosina fa kosa rehefa foana daholo zany rehetrarehetra zany de miverina amin'loana ny zavatra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia somary anome kely mamela ianao anome kely fanazavana kely indrindra ho antsika tanora ankehitriny zay tena ao anatiny zany fanatontoloana zany na eny efa itsika olon-dehibe ihany keo ary misy ny tamin'izany fotoana zany ny atao hoe ny fivoarana tany amin'ireo tany tandrefanareo na ny atao hoe ny fampiroboroboana ny sehatry ny ara-toe-karena zany moa zany no tena fototry ny fahatongavana zao fanatontoloana manerana n'izao tontolo zao de izay no nantsona tamin'izany fotoana zany hoe kapitalisme. Ny kapitalisme zany de nivohy fotsiny ny resaka ara-toe-karena ao ny firenena ny tandrefana indrindrandrindra ny vohy an'izany zavatra zany ary tena nampiroborobo ny resaka industrie zareo de rehefa nivoatra ny zavatra rehetra tany aminy de nanaparitaka an'izany rehetrarehetra zany teto manerana zao tontolo zao. Ao ny firenena atao hoe socialiste, ao ny communiste, samy hafa moa ny hevitra vohizindreo fa isika malagasy kosa de firenena mivohy ny ara-panana atao hoe ny animisme. Ny animisme zany de ny fifandraisan'ny zanahary sy ny razana sy ny zanak'olombelona ary ny zavaboary. Reo zany zavatra tsy maintsy fantaritsika indrindra tanora zay indraindray tsy mahafantatra hoe inona ary zany fomban-drazana zany nahoana teto amin'ny tany sy ny firenena nisy an'izany hoe fady fomba
zavatra maro tsy maintsy nitandrovana teto amin'ity Madagasikara ty. Inona nahatonga Madagasikara ho tany masina? De mahatonga ny Madagasikara ho tany masina hatramin'ny andro fahagola de ny fanajana ny zany rehetrarehetra zany sy ny atao hoe soatoavina. Ary ekena fa misy ny fanatotoloana fa aoka tsy ho adinontsika fa ny malagasy izay mivoy an'izany soatoavina izany de tsy mifanohitra velively amin'ny zavatra hoentin'ny fivavahana satria ny soa no toavintsika eto Madagasikara fa tsy ny ratsy. De apetrako eo moa fa tiako angamba raha valinao ilay fanazavana nentitra mato PDG teo ny amin'ny hoe misy efa tsy tokony atao tsony reny fomban-drazany reny amin'izao. Aizao aizy nareo ray aman-dreny ara-drazana ny fahitanareo azy satria ao anatin'ny fanatotoloantsika araka nyresahana teo ekenareo ve fa misy tokoa ny tokony tsy ho atao tsony sady hoe efa soatoavina hatramin'izay io de tsy maintsy hoe tazomina foana ninona ny fanatotoloana misy raha ho anareo mpitarika ara-drazana manokana. Misaotra anao amin'izay fanontaniana zay eto angamba dia ametraka ny fisaorana manokana ny andreo ampanjaka avy ao Mananjary. Tamin'ny taona 2014 no niantsony ny vondrona raisam-pirenena ny tenako Ramatoa Fatima Samora tamin'izany fotoana zany no niantso anay ho any Mananjary miaraka aminy anatrika ny fanaterana fanampiana ho andreo zaza kambana isaky ny akany ao Mananjary. Araky ny zava-misy hatramin'ny andro fahagola dia fadin-drazana zany hoe miteraka zazakambana zany kanefa ary anisany iderana manokana ny ampanjakany Mananjary na de tsy na tsy misy fanehoana amin'ny aino aman-jery ary hoe navita zavatra goavana teto amin'ny tany sy ny firenena ny ampanjaka avy ao Mananjary dia nisy zany ary tsy hoe natao le izy ho voninahitra fa natao le izy satria misy ny atao hoe azon'olombelona ary ireo zazakambana reo ankehitriny ary nareo ray aman-dreny zay miteraka zazakambana ny amin'ny faritra misy ny faritra eto Madagasikara iny tsy motsinanana dia efa afaka manatitra an'ireo zazakambana reo any amin'ireo akany reo. Ao ny atao hoe akany tsy manary zaza, ny akany tsara zaza, misy maromaro izy ireo Mananjary ankehitriny. Tsy hitahita zany zava-bitan'ny ampanjaka sy ny ray aman-dreny ara-drazana zany nefa ny ray aman-dreny ara-drazana izay miasa mangingina tsy misy tambiny dia efa manao an'izany ezaka ho fampandrosoana ny tany sy ny firenena zany. De mbola teriko eto hatrany fa ny ray aman-dreny ara-drazana tsy manohatra 100 isan-jato ny fanatotoloana satria ilaina ny fandrosoana ary efa mandroso arak'izany ny zavatra ataony reo ray aman-dreny ara-drazana na miasa mangingina ary izy ireo raha tsy teny any avakin'akaratra ny ray aman-dreny ara-drazana dia mampandroso olona manarivona amin'ny fotoana mangingina toerana mangingina efany tompo masikely ho atsika vehivavy avakin'akaratra manarivony maro be dia be ianareo ny efa voahofana ary efa manana antonasa efa manao misasany ary efa mampita ny fahaizany any ivelany nefa ny vehivavy tatsaha ny ray aman-dreny ara-drazana no tompony antoka amin'izany zavatra zany. Dia araky ny voalazako teo hoe tsy manda velively ny fisian'ny fanatotoloana raha ohatra ka mifandraika amin'ny soatoavina malagasy fa tsy mifanohitra ny amin'izay. Dia eto somary hitodika kely any aminareo mpanakanto tsy hoe be fanomezana lesona sanatria fa ny fanatotoloana izay mamofady tonga eto amin'ny tany sy ny firenena dia tokony ho lavina satria raha any amin'ny toerana any ivelany any ianareo natao hoe star mialatsiny moa amin'ny teny vahiny fa star zany dia kintana zany kintana zany mitarika ary tsy mitarika any amin'ny ratsy zany fa ny zavatra hita amin'izao tsika amin'ny teny izao any amin'ny aino aman-jery dia sary mamofady dia mamofady izay tsy tokony ho ataon'ny ankizy tsy tokony ho atao hitan'ny masony ankizy fa ireny fomba ireny dia endrika anankiray ahitana fa mamono ny kolotsaina malagasy. Zany zavakanto zany ho antsika malagasy dia tsy mivoy ny resaka ara-nofo fa mivoy ny resaka ara-panahy ary manako any am-po any an-tsaina sy any amin'ny fanahiny olona zany zavakanto zany. Dia izay zany no tiana ray aman-dreny ara-drazana ho voiziny eto. Mialatsiny fa mbola hitodika aminao kely ihany ty fanontaniana farany ity
nisy ohatra vitsivitsy a noentin-dramatoa PDG teo ny amin'ny hoe misy ohatra amin'izao fotoana iainantsika zao efa misy ny anatin'ny coronavirus zao ohatra hoe ny famadihana sy ohatr'izany tsy azo atao raha notantarainao teo a ny tany amananjary dia nanaiky nandefitra reo ray aman-dreny ara-drazana ny hitaizana reo zazakambody anatina akandy azo eretreretina koa ve mety hoe hanaiky ny ray aman-dreny ara-drazana raha ohatra hoe ampandeferina ny resaka famadihana araky ny voalazako teo efa mandefitra ny ray aman-dreny ara-drazana ankehitriny ary tsy mitako mihitsy hoe na inona fipetraky ny aretiny le corona fa raha tsy nisy ny corona mety hoe tsy andefitra sa raha ataontsika hoe fotoana tsisy corona fa amina fotoana hafa ohatra le teny hoe mandefitra ohatrany ataoko gama hoe tsy mety loatra satria lasa ohatrany hoe misy ny tsy maintsy mandefitra dia misy ny tsy maintsy ohatrany hoe maresy tsy mandresy tsy zay le izy ny zavatra irina zany ny zava-dehibe araky ny voalazako teo dia ny fanekeny tsirairay fa misy ty aretina ty amin'izao tsika miteny zao na any ambany vohatra naiza dia tsy hivazivazy ty aretina ity fa tena aretina mamono noho izany ahato araky ny voalaza teo hoe manaiky ny ray aman-dreny ara-drazana ny fampiatona ny fomban-drazana na famadihana na inona na fangataham-bady maromaro ny zavatra mitondra atsika menakavy ao anatin'ny kolotsaina hitarika atsika menakavy vivory fa kosa rehefa tonga izay fotoana izay hoe foana tanteraka ny aretina ary tsy misy tsony ny atahorana dia tsy maintsy ho anay manokana tsy maintsy miverina amin'olona ny fanaovana ny fomban-drazana sy ny fampiroboroboana ny fomban-drazana sy ny fanabeazana ny taranaka faramandimy satria ireo no hitondra ny tany sy ny firenena rahatrizay mitodika amin'ny ramatoa PDG amin'ny mampanabe anareo ny teny ramatoa princesse Tato fa betsaka ny zavatra raisitsika avy any ivelany zay tsy mitondra indrindra ho andreo mpanakanto arak'izay voalazany teo izay ataontsika hoe misy lafy ny fandraisana amin'ny resaka fanabeazana zay zavatra zay ino no hitanareo amin'izay hoe fanabeazana zay ho vahaolana mba azo raisina mba tsy de hampivary lafo loatra ny tanorantsika ankehitriny zay ataoko hoe manaraka tsy ataoko hoe be fahatany angambany ny zavatra misy avy any ivelany na dia hoe mamoafady sy tsy fomban-drazantsika malagasy zavatra zay tsy ndriko kely aloha tsy ndriko manokana fa hoe mpanabe raisin'ny olona ohatr'izay foana manko rehefa miasa eo misehatra ny fampianarana ny fampianarana sy ny fanabeazana zavatra tsy mitovy ny fampianarana mamolavola olona ho manam-pahaizana ny fanabeazana mamolavola olona olombanina ialako tsiny hoe savoir vivre ialako tsiny le teny frantsay fa zay ngamba mety azahoan'ny olona azy ireo sehatra roa reo dia tsy mitovy na samy manao ezaka ho ana zaza na ho ana tanora anankiray andeha idilatsika fa tany amin'ny fikolokoloana taloha tamin'ny tany taloha zay tsisy nynaratsy azy nino tezany reo ray aman-dreny satria mbola tadidiko za zao hoe aza mandakarindrina fa raha mandakarindrina dia iza ny maty ny reniny maty iza moa ny olona tia hita fa ho maty ny reniny tsisy tian'izany ny olombelona noho izany rehefa matory dia mipitsina tsara mihitsy mba tsy andakarindrina inona nefa ny tanjony kendreny le ray aman-dreny an'izay mba naovany ampitahorany ankizy am'izay mba tsy andoporindrina amiko zany hoe tsisy ny naratsy an'izay tamin'ny fotoan'androny fa raha am'izao tsy manaiky an'izay tsony satria manino ny ankizy raha biazinao dia azavainao azy ny antony raha manao an'izao anao dia zao mivokany raha manao an'izao anao dia zao mivokany any am'le hoe manabezana zao ny idirantsika aloha fa tsy mampianatra dia iny antony iny ny tsara fantatry le olona tsirairay ka na ianao olon-dehibe efa tonga amin'ny fahalebiazana dia tokony ho fantatro foana ny vokany ny zavatra ataonao fa
idirako hoe mpanakanto tsy zay ataon'ny olona rehetra ny velany inge do ataonao raha hainao nanabe ilay zaza tao amin'ny fanabeazana ho anay misehatra ny fanabeazana raha aiza zavatra zay de naikiloty foy eo daholo alako tsiny le teny vahiny satria zay moa no tena tianareo atongavana teo nanao inona nanao inona rehefa tsara fanabeazana ny zaza anankiray tsy mirona amin'ny zavatra ataon'ny hafa fa mahay mijoro izy hoe zao zay no mahatonga hiteny hoe tsy ho fenona tahotra foana ny ankizy de tsy hanao zavatra anankiray fa rehefa tonga fotoana ka hiteny izy hoe tsy matahotra intsony aho de tsy maintsy mivarilavo izy na hitsinjatsinjaka eo fa raha ohatra izy tsara fanabeazana ka hitaneo ary na inona hitaneo amin'ny televizion na inona ny hitaneo amin'ny fihetsikiny an'ny hafa mijoro amin'ny mahafirenena azy izy mijoro amin'ny maha olombelona azy izy mijoro amin'ny zavatra tiany hitondrana azy izy ary reny fihetsiky reny inge mety hoe mason'ny olona mieritreritra hoe tsy mety fa mason'ny olona manao an'ireny mieritreritra ny tenany hoe mety satria fiveloman'olona zany tsy azo hoe ambaninao na zay ny fieritreretany fa amiko zany no fijeriko ny olona tsirairay rehefa tsara ny fanabeazana anao rehefa tsara ny fitezananao mahay mijoro anao amin'ny fiainana hatramin'ny farany fa raha fivoarana eran'izao tontolo zao misamoivoy no tsy ho jerena zavatra tsy ho isy sarotra hoe tsy possible ialako tsiny le teny vahiny satria tsika fa miaina ao anatin'ny teknôlôzia moderne na ho afiaininao tsy hijery télé ary le zanakao ny Facebook eny mandeha inona ny tsy hitany ankizy ao anatiny reny ary ny telefôna ane mory 100 000 francs de mahazo telefôna ka ho sitrika any anaty lavaka ary ve reo ankizy reo tsy hitany inona fa andeha ny fanabeazana an'ireo zazareo no atao tsara de manderako ny tokony ho izy za teo fa nanasongadina soa de misy mitsara hoe ianao zany moderne tsy fa mampiodina ny firenena anankiray ozy de fanajana ny fanajana ny kolotsaina ao aminy sy ny fomban-drazana saingy ny tsiriko kosa fa misy no efa azo ialana amin'ny sehatra ny zavamisy amin'ny tontolo zavamisy seho miseho zany tsy azavaikitsony moa zay fa andany fotoana be satria efa niteneniko izy teo de izay zavatra zay zany no tsy maintsy fa maninona moa ianao mahita ohatra hoe olona mivavaka be olona manao an'izao kanefa maditra be zany ohatra zany satria misy fanabeazana tsy niady tao nanafenina azy daholo ny zavatra rehetrarehetra ka rehefa tonga am'le taona izy hoe za tsy matahotra tsony nataonareo inona de maninona mivoana am'izay izy fa raha ohatra vao be anao izy de tsara fa nisan'ny tena tiako ny fitantarana angano ho an'ny ankizy ny vazaha moa mampiasa an'io amin'ny alalany dessin animé amin'ny alalany mamaky boky ny zanany miara-mamaky boky ny zanany alohan'ny atoriny na ohatra zany misy manana programme zay izy fa ny taolo malagasy tsika zay tsisy ny naratsy azy fa inona ny ataony dadabe bebe rehefa ariva ny andro de ohatra mba service ny dadabe sy bebe no mitantarangano ka ny zavatra rehetra tsy tiano ataon'ny ankizy de velabelariny tsisy tahotra ao anatin'ilay angano de mandray ny ankizy rehefa miaka taona ny ankizy tsy angano tsony ny ataon'ny dadabe sy bebe fa tantara ary rehefa tantara de akafizin'ny ankizy fa na ianao na izaho na i madama ato de makafy an'izay tantara zay ary iza raha vao mandeha ny RNM maka mandefa tantara ny tsy tangolika kely eo de eo de maka anatra ny olona misaotra ny ramatoa tale général na melabelatra an'izay ary misy raisiko ny zavatra voalazany teo misy kosa tsy itovizana hevitra amin'ny lafindray satria marina tokoa fa beazina ny ankizy ho lasa olombanina satria ny hazo no vaniko lakana ny tany nandriny ny lonaka zay no fitentsika malagasy raha jerentsika ny tany mandroso rehetrarehetra ny mandroso indrindra eran'izao tontolo zao de anisany ireo firenena arabo ireo firenena silamo tsisy tsy mbola tonga eto amintsika zany fandrosoana goavana be toy ny any a Dubai
na toy ny any amindreo antsona hoe mira arabo mialatsiny amin'ny teny vahiny fa fikambanandreo firenena maro izay manana ny maizy azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna ary tena manana maizy azy ary tena afaka mibaiko ary ny économie eto amin'izao tontolo zao tsy midika zany akory fanitaranaka faramandimbondreo firenenareo dia manao fetsika mamofady izay mifanohitra amin'ny kolotsaina tena mifanohitra amin'izany ary hita meto Madagasikara tsika zao ankehitriny zao dia mahita ny firoborobon'ny finoana silamo ohatra ahitana andreo tanora misarona misy ara tena hita eny an-dalambe eny mitafy mainty be ry zareo dia masy fotsiny ho hita ny tiako ambara zany dia zao hoe tsy hoe nandroso ny any amin'ny tany tandrefana sy ataontsika hoe any amin'ny tany tatsinanina amin'izao tsika miteny zao moa Chine ny zareo sinoa zareo koreana mandroso be dia afaka manao zay tiany atao amin'ny lafiny rehetrarehetra dia isika malagasy koa hamono ny kolotsaintsika ao anatin'izay tsy tondra antsika lavitra zay zavatra zay raha ho anay manokana fa ny fanajanao ihany ny mahainao anao ny mahamalagasy atsika no hitondra antsika lavitra tsika tsy mandany fidiran'ny ara-teknôlôjia ary nomeko ohatra manokana ianao madame Noltine anisan'ireo tatsaha nampiofaninay ohatra ao avakinakatra rehefa mifandefa fampitaasa ry zareo amin'izao tsika miteny zao hoe ohatr'izao ny anay nanaovanay modèle nataonay resaka asa tanana malagasy manara-penitra dia mifandefa Facebook fandefa sary reo araka voalazany Ramatoatality teo hoe ray alina dia mahazo telefôna ilaina zany ny serasera ilaina ny ara-teknôlôjia raha tsy mifanohitra amin'ny mahamalagasy atsika diso be ho aminay manokana ny lazana fa hoe rehefa ohatr'izay ny any ivelany efa mitsioka aty amintsika ny rivotra dia tsy maintsy ho zay koa no raha tsika diso be izay lalan'izay ary mitodika anareo manokana aminareo manokana anareo tanora ny tenako tsy hoe be fananarana tsy akory fa araka ny voalaza teo hoe tsy fampitahorana ihany koa tsy azo atao zany zavatra zany ary marina dia marina ny voalazany Ramatoatality teo fa misy foana eto amintsika ao anatin'ny kolotsaintsika ny atao hoe atanatohatra na ao anatin'ny tokantrano ary ny toeran'ny ray ny toeran'ny reny ny toeran'ny zoko ny toeran'ny zandry efa misy ny toerana misy azy efa manana ny toerana misy azy ary tokony alala ny toerana misy azy avokoa ireo olona ao anatin'ny tokantrano ray ary hipetraka izay fifanajana izay raha ny zanaka ho vavy ve no anao araka voalaza teo hoe akanjo manifinify fohifohy andalo eo anatrehan'ny rainao dia mety ve zany amintsika malagasy na inona fitsika ny rivotra avy any ivelany any faharoa manaraka zany aza adinotsika fa na mafana ary any amin'ny tany any amin'ny faritra sisin-dranomasina misy antsika eto Madagasikara reny tsy voatery anao akanjo mamofady na ny ray aman-dreny na ny zanaka fa mandeha eny an-dalambe anao ny lambahoany no tena hita maso eny zay no adidina ray aman-dreny mampita aminareo tanora zahay hoe tsy ireny zavatra hitan'ny maso reny zay mifanohitra tanteraka amin'ny kolotsaintsika no tokony hitondranareo ny tany sy ny firenentsika satria maty ny kolotsaintsika ary rehefa maty ny kolotsaintsika betsaka ny eny mitsiritra nyity firenentsika ty rehefa maty isika rehefa tsy mijorotsony rehefa tsy mamadika intsony dikan'izany anao tsy mitodika any amin'ny tanyrazanao intsony satria anao ohatran'ireo nomady reo reny olona any Afrika ohatra zareo any Senegal ohatra dia misy natsona hoe nomady tsy mipetraka amin'ny toerana ray izy ireo fa mandeha dia zay afatesandreo amin'izany any amin'izay tany afatesany any isika malagasy kosa mifanohitra amin'izany fa na any États-Unis ianao na any Chine ianao maty satria zay isika malagasy tsy maty atanin'olona tsy maty ohatran'ny valala sanatria fa mody atanin-drazana ary rehefa mody atanin-drazana ianao dia ao amin'ny fasan-drazanao ianao rehefa ratrizay mandrakizay dia ny antony isian'ny famadiana dia famezana voninahitra ireo ray aman-dreny zay ivanikorazana raha mijery ny endrika ianao za zao rehefa mijery ny endrika ao anatin'ny fitaratra dia faly mieritreritra hoe ireo razambeako omeko voninahitra reo any abetafy reo dia iza ny raha no mikoriana ataoko ary ny endriko no mety endrikendriky ry zareo tamin'izany fotoana zany inona ny zavabitany ny soatoavina napetrany ny mbola hoetiko ankehitriny
tsy midika hoe tsy manao Facebook na tsy mampiasa internet na tsy mampiasa na tsy tany ivelany mifanohatra ny amin'izay voafolo taona monja na tongavako teto Madagasikara mbola nianatra teny malagasy tao anatin'izay satria tany ivelany ny andro tokom-piainako no nianarako satria mbola kely de kely lasa tany ivelany fa tsy midika hoe tany ivelany ny avy any ivelany no omeko lanja kokoa feheziko ny tenin'ireo avy any ivelany zay fantatro reo misy anankidimy reo tenin'ireo feheziko tsara ireo tenin'ireo fa ny teny tena kosa andrianiko de zay no angatahako amintsika tanora fehezo ny teny vahiny satria ankehitriny mantsy de mahita zaza tsisy gasy reny tsy misy fotoana ary angamba mety hoe tsy ho any andafy akory ireo zaza reo ndraindro nefa de tsy mahay miteny malagasy tsy mahay miteny na amin'ny teny malagasy de ny tiako ambara zany de hoe isika ray aman-dreny de manana didy manoloana zany zavatra zany ary eto de misaotra manokana andreo ray aman-dreniko izay nanabe teto Madagasikara aloha fa tany ivelany ihany koa teto Madagasikara dia nibe azy na izahay arak'izay voalazany Ramatoa zay hoe tamin'ny alalan'ny angano tamin'ny alalan'ny dinidinika moropatana tena nisy zany ary tena niainako zany hoe mandroso afo ny ray amin'ny zoky bebe sy dadabe tantarangano mahandrapatonga mahandrapamasaky ny sakafo de nampitaina tamin'ny zanaka ny tantara izay mifono fahendreny fa isanandro hoe tsy maintsy ny fomaraina nakany atsa tsy maintsy ny dera ny zanahary sy ny razana name an'ity tanymasina ty anay tamin'izany fotoana zany nampitana tamin'izay nay zany fitiava-tanyrazana zany tsara itsina amin'ny lafiny ray hoe tsy mifanohitra velively amin'ny fivavahana ny kolotsaina malagasy fa ny malagasy de efa nahalalany zany hoe zanahary zany ino moa dikany zany na zanahary zany izaho no nahary an'izao tontolo ary izaho no nahary manana ihany koa atsika ny razana ny razana ho atsika zay indrindrandrindra moa mampalahelo fa reko efa betsaka ny ankizy manontany ana hoe fa raha mitaza ny razana zany manina izy tsy mamono ny tenany any am-pasana izy ihany de manafoana ny coronavirus maro ny zavatra reko de tsotra ny teniko amintsika rehetrarehetra hoe ny atanatohatra ara-panahy eto Madagasikara de ny fisiany zanahary voalohany indrindra izay nanao anty nanome antsika malagasy an'ity tanymasina ity faharoa manaraka zany ny razana ny razana dia raha ho amin'ny kolotsaintsika malagasy dia mpanelanelana ny velona sy ny maty amin'ny janahary mpanelanelana ny velona amin'ny janahary zany hoe mpitondra hafatra ny razantsika ka izay no amezatsika voninahitra azy izay no angatahantsika fitahiana aminazy mba hampitany ny fitahiana fangataham-pitahiny any amin'ny janahary zay le kolotsaintsika malagasy fa maro no tsy mahalala zany fa de hoe ny razana tsy miteny tsony miteny io razana io rehefa ajainao ny fomba mampanao anao rehefa ajainao ny fadiny razanao de masina izay namasina nyty Madagasikara ty satria nanaja ny fady sy ny fomba ny ray aman-dreny rehetra teo aloha ary napitany zany tamin'ny taranaka faramandimby ohatrany mahatsiaro kely eto amin'ilay fitantaranao nisy ataoko hoe publication iny moa ny azo ilazana am'zay teny gasy fa atany nisy ray aman-dreny ara-drazana nanao filazana tany anaty tambazotra tserasera tany anaty Facebook momba ny tokony hoe anaovana fomba amin'ny fasan'ny firaisampo le andevenana olona tratran'ny coronavirus tazako tao ny commentaire tsy haiko ny fazana azy koa moa zany nataonao tery ambany fa tena nasika be raha nisy ny teny hoe fomba jentilisa zany de tsy tokony atao de ahoana zany tena tokony fipetrany raha maharay aman-dreny ara-drazana anao manoloana an'ity coronavirus ty hoe mbola asiana fomba ve hitangoronan'olona betsaka anaovana an'izay fombafomba alohany hanaovana ny fandevenana amin'ny fasan'ny firaisampo efa tsy tratra tsony moa zany fa raha ohatra ka mbola niazo atao le izy marina tokoa zay voalazanao zay fa anisan'ny namaly nisy olona nanao faniratsirana ny fomban-drazana atao anatin'izay fangatahana ray aman-dreny ara-drazana zay ny hoe anaovana fombafomba eny amin'ireny fasan'ny firaisampo reny mba ahafahany malagasy na inona zany fisiny ty arety mandozy eto amin'ny tany sy ny firenena ity mba tsy anadinoana sy anatotosana hatrany ny fombafomba
na dia hoe ekena araka voalazako hatrany am-pindohana hoe ekena fa misy ny fepetra tsy maintsy raisy mifanjakana ao anatin'ity arety mandoza ity kanefa kosa raha nametraka an'izay fanairana ataoko hoe fanairana zay ny ray aman-dreny ara-drazana iray tao anatin'ny serasera Facebook dia nisy olona nilaza fa efa tsy miteny intsony ny drazana maro moa zany ny zavatra voalaza tao izay tena niendrika fankahalana ny fomban-drazana dia hoy aho hoe voalohany indrindra araka voalazako tena am-pindohana ihany koa hoe tsy mifanohitra amin'ny fivavahana ny fomban-drazana tsy mifanohitra velively ary araka voalazako ihany koa hoe ny razantsika ny taolo malagasy dia efa nafantatra n'izany hoe fahendrena zanahary ny fihavanana ny soatoaviny zay tonga dia mamaritra ny mahamalagasy atsika hoe ny soa no toavina fa tsisy taolo nankatoa ratsy zany tamin'izany fotoana zany fa ny tahinombo mivadika raha tsisy naka tamin'izany fotoana zany ary ny tenako manokana dia anisany andray anjara feno ohatra araky ny efa somary ny fampiresantsika talohan'ity fandaharan'ity ny tenako manokana dia anisany andray anjara feno tamin'ny fananganana ny fiangonana tao Ambatolampy tsy hanonona ny fiangonana tao Ambatolampy satria araky ny voalazako teo hoe tsy mifanohatra ny kolotsaina sy ny fivavahana fa kosa ireo mpivavaka manenjika ny kolotsaina malagasy dia toerinay za manokana tsy haiko hoe mialatsiny za ngamba anisany maintsy folo indrindra amin'ny ray aman-dreny ara-draza na eto Madagasikara anisanao fa tsy hoe zany maintsy folo indrindra fa toerinay kosa ny faniratsirana sy ny fanimbazimana ny fomban-drazana sy ny kolotsaina malagasy ary mampalahelo raha isika malagasy sika taranaka fara mandiby tompony ity tany ity no anenjika ny kolotsaintsika mampalahelo zany zavatra any ary isika ray aman-dreny na isika mpitondra fivavahana dia eto dia somary anararoatra kely angataka aminareo mpitondra fivavahana ny tsy anaovana ny fampitana hevitra diso ilazana fa ratsy ny fomban-drazana malagasy tokony toerina ary tokony foanana tiako ambara zany dia izao hoe aoka atsika tsy hanao basy mity fitena isika malagasy ka isika tompony indray manaova lalana alika ny sanatriny zany ny kolotsaintsika fa nen'ny olona andrandrainy ary aparitany eran'izao tontolo izao tonga ety amintsika aoka isika araka voalazany Ramatotality hoe hijoro anana ny hazon-damositsika hanaja izany soatoavina ny fihavanana ny fahendrena napetraky ny taolo izay razambe atsika izay hoetitsika izay mikorina ao amintsika ny rany tsy raha navazany na raha navahiny mikorina ao amintsika fa raha andreo olona zimbazimbaitsika any amin'ny toerana samy hafa any dia hoy izay ray aman-dreny hoe mila fitandremana izany satria ao anatin'izay dia maro koa ny tsiriritra ny tanitsika raha tsy hitodika tanin-drazana intsony ny malagasy dia mivahiny no andeha ho any amin'ny tanin-drazanareo andeha hitrandraka zay azo nitrandrahana any dia ialako tsiny zavatra zay fa zavatra mety isy zany any dia zay moa zany no somary amaranako ny fandraisam-pitenena amin'izay lafin'izay izay moa zany ny fanazavana nentsiny avy ao amin'ny ray aman-dreny ara-drazana mahakasika ny fomba fahitany sy ny ataoko hoe hitahitam-po koa angamba ny amin'ny hoe fomba fametrahana ny fomban-drazana na ny kolotsaina zay amin'ny tsy amin'ny toerana tokony ho sahaza azy ny tenako moa zany eto ohatrany hoe ataoko hoe voanina kely satria kristianina ny tena za ndray aloha mametraka hoe misy karazana sasany ataoko hoe fanompoantsampy fa misy kosa ny sasany tsy fanompoantsampy amiko zany dia anjarako no mandray hoe tia raisiko amin'ny fomban-drazana raha nandefa LILIN-DRAZA tamin'ny herinandro nisy fanandratana mpanjaka natao tany Ampasimanjeva tany Avohipeno tsy hitako zao ny fanompoantsampy ao anatin'izany dia fomban-drazana manana ny mahizy azy zany fanandratana ampanjaka izany ka ataoko hoe lohahena mitokana iny amin'ny fotoana manaraka tsika miady hevitra bebe kokoa mahakasika izay hoe ahoana ny resaka kristianisma sy ny fomban-drazantsika malagasy fa ny androany dia ho faranantsika hatreo ka teny farany hamaraparanantsika azy avy aminareo ny raha vafinanaka ngamba ny iverenako kely varabe satria somary adiny kely le hoe fantaninao nanontany ianao hoe tokony atao hoe fombafomba ary tokony misy olona maro ve ianao fombafomba eny amin'ny fahasamboraisapo eto zany tsika dia tia metraka hoe
tsy zay no takiny ray aman-dreny ara-drazana hoe ny fitangoronana any amin'ny fasan'ny firaisapo sanatria tsy amorona krizy ao anatin'ny krizy tika mianakavy fa ao matony ray aman-dreny ara-drazana nametraka sady io ray aman-dreny ara-drazana io a dia olo manakaja avy any amin'ny faritra matoa izy nametraka an'izay dia zava-dehibe tokoa ny fametrahana n'izany hoe fanaovana zany fombafomba satria ny fahafatesana dia mifandraika indrindra tafitra indrindra ao anatin'ny fanarahana ny kolotsaina malagasy matoa izy nametraka an'izay fanairana zay ao amin'ny fitondram-panjakana dia misy ny antony ary ao ireo ray aman-dreny izay afaka manatotosana zany izy tena zao dia afaka manatotosana zany fombafomba zany ohatra ho an'ny olona avy any amin'ny faritra misy azy tsy azo lavina zany satria ny any amin'ny faritra dia mbola manana ny fomba ny any koa famba ahafahany manao ny fomba ny ara-draza ny fahafatesana ary tena misy raha fepetra maro tokony horaisiny ao anatin'izay kanefa efa manaiky izy ireo fa tsy maintsy atao anatin'ny fasan'ny firaisapo ny maty na avy aiza na avy aiza eto Madagasikara dia mbola tsy tara zany izy iny mbola azo atao dia io moa zany arakarak'izay hoe arakaraky ny foko arakaraky ny fomba dia tsara manantona andreo ray aman-dreny ara-drazana ireo ahafahana manontany azy hoe inona le fomba tokony atao fa tsy holazaina fotsiny hoe efa nimpotsampy ny fanaovana fomba eny amin'ny fasana tsy marina zany fa na ny vazara na mpivavaka izy na tsy mpivavaka tsy maintsy mandeha any am-piangonana na anaovana fivavahana alohany andevenana azy ny faharoa angambany dia ny hoe ataontsika toy ny landy ny fikolokolotsika ny fomban-drazantsika velona hitafiana maty finosana dia ho faranako angambany amin'ny teny filamatry ny vakinakaratra hoe tsary misy arena ambonin'ny olona tsary misy arena ambonin'ny olona noho izany ny olona tsy olon'olom-poana sanatria fa manana ny maizy azy ary ny kolotsaina sy ny fomba mampanaony no mamaritra ny maha-olona azy maha-olombanina azy ka na ny firenena matanjaka eran'izao tontolo zao tsy misy manary ny kolotsaina ary tsy misy manary ny fomban-drazana ary ny olona mitarika an'izany dia ny fitondram-panjakana ny ray aman-dreny ara-drazana ny mpanabe dia ao anatin'izany ny tena koa dia izay indrindra no ankasitrahako feno an'izao fandaharana izao namezana nareo atao amin'ny televiziona malagasy ny toerana iray ahafahanay ray aman-dreny ara-drazana mamelabelatra ny fijerinay ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena raha ndresaka kolotsaina sy ny fanatotoloana no resahany makasitraka tompoko amiko zany dia meko fahendrena ny olona tsirairay hitanao fa manaja manao anao ve ity zavatra ataonao ty dia zany zany tsy afaka amin'ny lesona be dehibe akoatran'izay efa mba nyteneniko teo amin'ny famelabelagana teo fa kosa za mametraka hoe malagasy ianao mpanjino ma malagasy ianao naiza misy ianao amin'ny sehatra rehetra na fiteny io na fijoro io na amin'ny sehatra rehetra ma malagasy ianao dia mijoro fa zay fantatrao kosa fa tokony tsy ho atao tsony araky ny efa nyteneniko teo dia tsy atao tsony satria na nisy coronavirus na tsisy coronavirus tsika malagasy dia manam-pitiavana zay ka rehefa manam-pitiavana tsika malagasy satria nitezana anazy zay za be tsy leo nitezana anazy zay nitezana anareo koa angamy zay mino koa fa nitezana amin'ny matamatato zay indrindra moa any ambany vohatra dia miaraka eo vilia miaraka eo sotro miaraka eo dia miaraka hoanina ka na ny retinify ary dia mifindra amin'izay fotoan'izay noho izany moa zay hoe misy ny zavatra efa tokony ajanona nao anatin'ny kolotsaitsika ary misy kosa ny zavatra zay mampiavaka raha nasogadinana atsika dia tokony mbola toizantsika zany hoe mino koa ary noko maromaro fa ny fivoarana ny fahalalana ara-pahasalamana amin'ny sehatra rehetra dia efa fantatro zao tontolo zao ka mino aho fa samy nanalany azy hoe ty azo atao ty tsy azo atao fa manao anao dia manao anao foana ary ijoroanao hatramin'ny farany fisaorana lehibe ny atolotra anareo TVM nanasanay miravavy mianaka satria nateo ahy ny hoe nisy tsy fidivina kely ny hevitra dia ao ihany kosa nefa ny fandrindrana
napety zay tokony nandraisan'ny tsiraray avy fa de mpijery ny mpitazana no mandray zay tokony ho raisiny ao anatin'ny resaka fanaovantsika telo miravavy makasitraka ny TVM ary mametraka veloma finaritra ho an'ny mpijery tsirairay avy arak'izay dia ankasitrahana tsika ny atokantrano any ny teto moa zany tsy de hoe débat misy zavatra hoe ifanoherana fa zareo zany samy manana ny toerany ny anankiray mpanabe ny anankiray mpitahakara-drazana dia mifameno ao anatin'ilay lohahevitra ny safidina androany hoe fomban-drazana sy fanabeazana ka izay no nahatonga anay nanasa azy ireo fa ny kolotsaintsika malagasy ataoko fa tsy misy malagasy hanao débat ao anatin'izany hanohitra zany kolotsaina zany hoe za tsisy raha ivako an'izany kolotsaina zany fa isika rehetra dia samy mankatoa sy manaja izany kolotsaintsika izany isika malagasy indrindraindrindra dia manana an'izay hambopo fitiavan-tanindrazana izay na dia tsy misoratra eny amin'ny handriny tsirairay ka tsy dia hoe débat zany nataonay teto fa fanehoan-kevitra ao anatina lohahevitra anankiray amin'ny heriny toy izao dia lohahevitra hafa indray no voizina eto olona hafa indray moa zany no vahiny mazava ho azy hitondra fanazavana mahakasika lohahevitra na fomban-drazana io na lohahevitra mahakasika resaka fomban-drazana hatrany satria izay ilay LILIN-DRAZA midika hoe fomban-drazana dia izay ny mahakasika ny resadresaky ny fanaova tamin'izy ireo miravavy mianaky teo izay solotenan'ny mpanabe ny raiky nahitantsika ny filoatale jeneraly ny groupe Petit Nid Ramatoa Mahafaly Sosa Hompimampiona atao koa ny avy amin'ny ara-drazana dia ny printesina ny Andriambavy Angelina Ralaitsizafy Andrenamela Vahoaka dia izay ny resadresaka zany fanaovana teo tsy dia hoe débat no natao fa ny fomban-drazana dia samy resy lahatsy tsika iabiaby malagasy fa tsy misy iadian-kevitsy fa ny kolotsaintsika dia ankafizitsika fa amin'izao fotoa fa anjakany fanatotoloana zao zany dia ampitahaina koa mifagnabeaza dia hoe aiza ho aiza zay raha zay ro nahatonga anay nagnasandrozy tagnatin'ny fandaharanty ato mba haneho hevitsy mahakasiky an'izay lohahevitsy zay amin'ny tapabola manahaka an'izao dia foko hafa roa andeseto koa ny fagnadiadia dia mangalaka ray aman-dreny ara-draza raiky koa mahay ny momba an'io fokony avian'io hiresadresaky mahakasika kolotsay raiky agnatin'ny foko misy azy io ao izay ary ny tamin'ity androany ity fa ametrahany mandrapiresaky mandrapitafa fa tsy hay ny tsy isao tsy anareo mpiara-miasa iaby izay niarany isalany nagnatotosany fandahara androany ny teknisiana indrindraindrindra ao koa reo mpiara-miasa abaka ivelany agny tao ny nanao ny volostary ny Groupe Fabiola andafamamba ity tao koa ny nampiakanjo dia isaora manoka eto ny filoatale jeneraly ny groupe Petit Nid zay nampiakanjo anay amin'ity roby soasoa bibiky toy nandroany isaora koa ny food station zay nampanao goûter anay tagnatiny fanaovany tournage ny Fandaharan'ny LILIN-DRAZA androany amin'ny alalan'ireo sakafo hitantsika amin'ny sary io fa tena mahavoky sady manana tsiro mampiavaka azy dia izay ny azo resahy tandroany fa amin'ny magnaraky dia misy izay fagnadihadia na resadresaky handesin'olo raiky izay hasainay manoka hagnadiady fomban-draza raiky zay ka dia magnome fotoa ary ho amin'ny tapabolany manahaka an'izao eloma tompoko Yungahala irewe handrude Teberake tarewe kabet Terau ngurungai isi matere ufo Ingeti yanai Safi farane ratu Da hisefundinga umi Ingeti yanai Manandera govamiti